Mbola ho aminay ho atrandriavana ny famindrampo sy ny fiadanana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ny fanahy masina izay fanangatana hatrany am-piandohana hiaraka amintsika hitarika hampahita zava-mahagaga ao amin'ny lalan'ny tompo amin'izao fotoana ny toriteny izao. Isaia toko faha-efapolo andiny fahasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Soratra masina voalahatra amin'ny perikopa araka ny testameta taloha. Ny bokin'ny Isaia mpaminany riavana dia mitondra ny anaran'ny mpaminany Isaia izay midika hoe ny tompo no mpamonjy. Ary ao anatin'izany boky izany dia misy foto-kevitra anankitelo voizina araka ny vanim-potoana naminan'iny Isaia. Ny toko voalohany hatramin'ny fahasivy amby telopolo dia faminaniana manorotsoritra ny toetra ny fiangonana ny zanak'Israely. Ny toko faha-efapolo hatramin'ny fahadimy amby dimapolo dia manambara vaovao mahafaly, filazantsara, mampionina sy mahabe fanantenana ao anatin'ny vanim-potoana ny fahababoana. Ary ny fahaenina amby dimapolo hatramin'ny farany dia manambara kosa indray ny hafatra ho an'ny olona izay efa tonga any an-tanindrazana afaka tamin'ny fahababoana. Raha fehezina dia tena hafatra miteniteny ny ara-politika na ara-piaramonina ny hafatra entin'ny Isaia mpaminany. Izao Isaia toko efapolo manoloana antsika izao ary havana. Araka ny voalaza teo dia misantatra ny hafatra ho an'ny fiangonana izay babo teo anatrehan'ny Babilonianina. Hafatra ho an'ny fiangonana tany am-pahababoana. Hitantsika eo amin'ny toko faha-efapolo andiny voalohany hatramin'ny fahavalo teny milaza fampiononana. Ampionon'ny oloko hoy Andriamanitra reo. Eo amin'ny andiny fahasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay manoloana antsika raha teo amin'ny perikopa dia vaovao mahafaly, filazantsara, mampitodika ny voababo amin'Andriamanitra, indro Andriamanitra reo. Ary ny farany toko faha-efapolo andiny faharoambin'ny folo hatramin'ny faraika amby telopolo dia fampatsivana ny hoe iza moa Andriamanitra, aza misalasala ny amin'ny herin'Andriamanitra. Ndia ary havana ankeo amin'ny toko faha-efapolo andiny fahasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay voalahatra sy efa voavaky isika. Fanambarana nyezinezina atampitendrombohitra atao reny ny firenen'ny Joda manontolo ity fanambarana ity. Indro Andriamanitra reo. Manitsaka izay mety ho karazana fanambarana rehetsika manodidina ny raharaham-pirenena izany. Mampitraka antsika hijery an'Andriamanitra. Ary tsenaitsika amin'ny fifaliana sy ny fanantenana. Tsy tahaka izay mety nitsenanao ny fanambarana renao omaly na fakomaly sy izay mbola ho renao manaraka koa. Indro Andriamanitra reo. Fanambarana manitsaka izay mety ho fanambarana rehetra ary mampitraka antsika amin'ny fanantenana mitory vaovao mahafaly manambara ny filazantsara an'Andriamanitra. Sao adinitsika indro Andriamanitra reo. Tsenao amin'ny fiaviany ny tompo. Voalohany fiaviana amin'ny kery. Ny faharoa fiaviana hamaly fity ary ny fahatelo fiaviany ny mpiandriondry. Tsenao amin'ny fiaviany ny tompo avy amin'ny kery izy eo amin'ny andiny fahafolo tapany voalohany. Indro Andriamanitra reo, indro Jehova tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny no ihany no anapaka. Indro Jehova tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka. Manondro an'Andriamanitra miaraka amin'ny haben'ny sandriny izay tsy mitambitamby amin'iza na amin'iza fa mahavita hery ny asa mpamonjena
ho an'ny fiangonany. Avy amin'ny heriny ny sandriny ihany no anapaka. Andriamanitra miaraka amin'ny haben'ny sandriny, tsy mitambitamby amin'izy na amin'izy, fa mahavita samirery ny asa-pamonjena ho an'ny vahoakany, ho an'ny fiangonany. Manondro an'Andriamanitra tompony fandresena raha mifanenjana ny sandry anankiroa. Izany ilay Andriamanitra tondrona amin'ny hoe indro Andriamanitra reo. Ao amin'ny Isaia 7:40, andininy faraka 12 mivadika kely eo ambadika ao, dia hoy ny filazan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: izao dia izao ihany no Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Andriamanitra avy amin'ny kery, tsy mila na iza hanampy na hanohana, fa mitondra famonjena ho an'ny fiangonany, ho an'ny vahoakany, ho an'ny olom-boafidiny. Ao amin'ny Ezekela 3:20 dia misy teny manao izao amin'ny anaran'ny Tompo: ry zanak'olona ny sandry ny Farao mpanjakany Egipta dia efa nitorotoroko, ary etsy no aratoina mba ho sitrana, hatantsabatra indray. Notorotoroan'Andriamanitra ny sandry ny mpanjakany Egipta, ary tsy nisotrany nintsony mba hitantsabatra indray. Ao amin'ny Jeremia 9:20 dia misy teny torak'izany koa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: voakapa ny tandroko Moaba, ary tapaka koa ny sandriny hoy Jehova. Andriamanitra miseho amin'ny sandriny mahery, amin'ny haben'ny sandriny, mitondra fandresena ho an'ny mpanjakany Egipta, mampahory ny fiangonana ho an'ny mpanjakany Moaba, izay tsy sasatry ny mila ady amin'ny zanak'Israely. Dia io koa ny Exodus 4:4 ainy maro tsenjery manao hoe: Jehova miady ho anareo, fa ianareo kosa hangina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, indro Andriamanitra reo, mahery sady hamonjy, mahery izy ka hiady ampandresy ianao. Fanantenana, filazantsara toriana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, amin'izao vanim-potoana manolotra indrindra ny adventy izao izany ry havana. Indro Andriamanitra reo, fiaviny amikery, tsy enao zany fiaviny amikery, anehoany ny haben'ny sandriny mitondra fandresena ho antsika, anehoany ny haben'ny sandriny milaza fa vita ny rery ny famonjenanao, tsy ilanina iza na iza. Ny faharoa ry havana dia fiaviana amin'ny famaliana fity. Tsy enao amin'ny fiaviana ny Tompo, fiaviana hamaly fity. Hoy ny andininy 10 tapany faharoa manomboka koa amin'ny hoe indro. Indro ny valim-pity atolony dia eny aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Valim-pity atolony dia eny aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Izany dia manondro indray an'Andriamanitra toy ny mpampiasa tonga anefa ny ka manimpiasa. Mitondra ny valopy, misy ny anjarany tsirairay, ary voatsinjara sy efa vonona eo anoloany. Teo ny eo anoloany ny latabatry ny mpampiasa, miandry ny mpikarama andray, ny valikasasarany. Izany no sarin'ilay Andriamanitra avy hamaly fity. Ilay Jehova Tompo avy mitondra ny valim-pity eny an-tanany. Fa toy ny manondro an'Andriamanitra koa izay naresy anady ka mizara ny fifaliany, manome fankasitrahana ho an'ny mpomba azy sy ny miaramilany, ny ady ho an'ny fanjakany. Fiaviny hamaly fity, manondro an'Andriamanitra manome lanja ny fanoloran-tenanao, hiady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, mandra-piala ny fofonainao. Efa vonona ny valim-pity. Ny fiangonana indraindray dia ny hoe la ny andro eo foana nareo miandry izay fiavian'ny Tompo. Tsy aleo ve manao zavatra hafa?
misy koa manao hoe zay tsy anao raha tsy misy karama, adininy hoe na ho voky na ho nono. Misy mihevitra fa miasa jamba rafozana izay manolo tena hanompo an'Andriamanitra. Tsy ry havana. Indro avy Andriamanitra mivaly mpitiatolo ny deny aminy ary ny valina sahomeny dia eo anoloany. Alaovy sary an-tsaina ilay satroboninahitra fiainana efa eny an-tanany Jesosy Kristy atolotra ho anao amin'izay andro iaviny. Izany no hevitra ity teny ity. Avy izy nivaly mpitiatolo ny deny aminy, valina sahomeny dia eo anoloany. Amin'izany no iantsonantsika atsiaro ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timoty zanany ara-panamana hoe fantatro izay inoko ary hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo tsara marina, tsy ho ahy ihany fa izay rehetra tia ny fisehony koa. Timoty 2:1-12 sy ny 4:4. Eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo isika, miandry ny fiavian'ny tompo, hamaly fitiantsika. Saintsainy izany hoe fantatro izay inoko hatr'izao dia tehirizina ho an'ny satroboninahitra ny fahamarinana omeny tompo tsara marina, tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Tsy ianao amin'ny fiavian'ny tompo, fiaviany hamaly fitianao. Fa tsy ianao amin'ny fiavian'ny tompo, fiavian'ny mpiandry ondry eo amin'ny andininy 2:20. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Hiandry ny ondry ny tahaka ny mpiandry ondry izy, ny sandry no anangona ny zanak'ondry ka hotrotrony eo an-tratrany ireny ary horoahiny miadana ny ampianany. Izany indray dia manondro an'Andriamanitra ho tompony andraikitra feno amin'ny fiahina ny fiangonany. Manondro an'Andriamanitra ho tompony andraikitra feno amin'ny fiahina ny fiangonany toy ny mpiandry ondry eo anoloany ondry izay andrasany. Fiantohana ny momba azy rehetra. Tsy ahivina antsika izany eo amin'ny Salamo 7:20, Jehova ny mpiandry aho, tsy hanan-java mahory aho. Miandry ondry amin'ny fitiavany be dia be, mpiandry ondry miseho amin'ny fitiavana tsy miangatra, sokajy rehetra. Ny sandry no anangona ny zanak'ondry, hotrotrony eo an-tratrany ireny, horoahany miadana ny ampianany. Andriamanitra mitsinjo ny sokajy ny olona rehetra, ilay Andriamanitra ho avy. Manana anjara amin'izany na ny vao ampinonoana azy, satria izay ny voambolana hoe ampianany. Ny vehivavy mampinono, ny zaza ampinonoana dia manana anjara amin'izany, fiavian'ny tompo izany, tsy misy lajajanja. Ny tanora dia hotrotrona eny an-tratrany. Nefa maly eo tena raha teo dia ombany amin'ny fitiavany tsy miangatra. Malona ny zava-misy ry havana indraindray isika kristianina, isika fiangonana dia mieritreritra ny hoe anahoana ny ho aviko, anahoana ny amin'ny zanakay, anahoana ny amin'ny fiangonana, anahoana ny amin'ny taranakay. Raha mihoatra amin'izao zavatra hita izao, efa ela mbola kely isika raha nisonitra mividikena teny ambony akalan'ny mpivarotra dia hoy ny ray aman-drenitsika hoe tsy hinan-kena tsony izany. Enitsika izany tany amin'ny fahazazantsika. Anahoana fa vitany anay fa ny anareo sisa. Nitenen'ny dada sy neny koa izany taloha, nambaran'ny dadabe anareo sy bebe anareo, fiankehitriny reto sika eto, reto ihany sika eto. Maninontsika izao? Ary mieritreritra vena hoe haninona? Raha raisitsika tsara ny teny fampanantenana, ny fanolorana, mahery vaika noho izay heverintsika, mahery setra. Dia hoy ny soratra masina, indro Andriamanitra reo,
avy toy ny mpiandry-ondry izy, miazona ny fahefany, miandry ny ondriny ary miantoka ny momba azy rehetra, tsy mandainga ny faminaniana. Efa niainantsika tao anatin'ny taona be dia be zany fahazana tany, rehefa azo ny fahaleovantena feankehitriny ary mbola ianantsika amin'ny ho avy. Mampahatoky izany ty teny faminaniana ity. Tsy enao amin'ny fiaviany ny tompo, avy toy ny mpiandry-ondry, iantoka ny momba anao rehetra izy. Jesosy Kristy ny tena ambara amin'izany ry havana. Fehezana ny hafatra dia izao. Tsy enao amin'ny fiaviany ny tompo, indro tairiny ianao saovariana, aza mafo, aza mamoy fo, aza misalasala. Tsy enao amin'ny fiaviany ny tompo, fiaviany ilay mahery, fiaviany ilay amalifity, fiaviany ilay mpiandry-ondry. Miantoka ny fiainanao, tsy eto an-tany ihany fa mandrakizay ao amin'ny fanjakany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra.